manolotra ny arahaba tompoko mbola mitohy ho maina trano ny andro manerana ny faritra maro eto Madagasikara na izany naty izany mikisaka kely any amin'ny ilany andrefana ny oram-baratra mitsotokotoko izany any amin'ny ampitany no mifaritry Melaky, Menabe, Atsimo andrefana ary mety hitatra hatrany Ibongolava. Azo heverina ny asiana orana Tandrifin-drahona ny any amin'ny ampitany no mifaritra Androy sy Anosy any ho any amin'ny Alakamisy na Zoma. Raha mahakasika ny maripana indray dia mbola mitoetra trano ny hafanana na manevokevoka be mihitsy manerana ny Madagasikara fa misongadina kokoa ny hafanana mihoapapana any amin'ny faritra Atsimo manodidina eo 7-30 hatramin'ny 70 degré ny maripana ambony indrindra. Torak'izay ihany koa ny any Menabe sy ny faritra avaratra andrefana. Raha ny vinany toetr'ny andro ho amin'ny rahampitso izao dia andrahona na andrahona mitsitokotoko arahana orana Tandrifin-drahona na erikerika manify vao maraina be ny any Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana. Andrahona mitsitokotoko ny any amin'ny faritra Sava sy Alaotra Mangoro. Ho maina ny faritra sisa na ibahan-toerana kokoa Ingaby Masoandro. Ny tolakandro indray dia azo orana Tandrifin-drahona ny any amin'ny Dongy, Befotaka ary ny tapany avaratry Taolagnaro. Andrahona mety arahana Tandrifin-drahona kosa ny any Akandreo, Bongolava, Mandoto ary ny any Manja sy ny tapany avaratra ny faritra Atsimo andrefana. Andrahona vitsy na ibalika tanteraka mihitsy Ingaby Masoandro any Akafa. Raha ny vinan'ny maripana dia manodidina eo amin'ny 70 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny ampitany Atsimo, eo amin'ny 4-30 na 7-30 degré kosa ny any Menabe sy ny faritra avaratra andrefana. Ho antsika eto amin'ny afovoantany dia manodidina eo amin'ny 9-20 ka hatramin'ny 1-30 degré ny maripana ambony indrindra, raha miovaova eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 3-30 degré kosa izay any amin'ny Moritsiraka Atsinanana. Vinany toetr'ny andro ny alarobia dia mbola mitohy ho maina hatrany aloha ny ankamaroan'ny faritra maro eto Madagasikara, mety hisy Tandrifin-drahona andaly any indraindray ny manodidina ny Samborano. Andrahona na andrahona mitsitokotoko arahana orana Tandrifin-drahona indrindra ny takarivana ny alina ny any amin'ny ampitany ny faritry Melaky, Menabe, Atsimo andrefana mety hitatra hatrany Ibongolava. Ny maripanantsika kosa dia manodidina eo amin'ny 7-30 degré any amin'ny ampitany Atsimo, eo amin'ny 7-30 kosa any amin'ny faritry Menabe sy ny faritra avaratra andrefana. Ho an'ny afovoantany dia manodidina eo amin'ny 9-20 ka hatramin'ny 2-30 degré. Moritsiraka Atsinanana tsy misy fiovana firy fa eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 3-30 degré hatrany no maripana ambony indrindra. Andao faranana ny vinany toetr'ny andro amin'ny Alakamisy ary izay dia azo orana Tandrifin-drahona mitsitokotoko ihany ny any amin'ny faritry Melaky, Menabe ary ny ampitany ny faritra Atsimo andrefana mety hitatra hatramin'ny ilany andrefana ny afovoantany. Andrahona mety arahana Tandrifin-drahona indraindray ny any Boeny, Betsiboka, Bongolava, Analamanga, Itasy ary Vakinakaratra. Araka nefa natsidika tena am-piandohana dia mety arahana orana Tandrifin-drahona ihany koa ny ampitany ny faritry Androy sy Anosy. Ny faritra sisa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa mety hisy orana malefaka andalo vao maraina be ny any Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana. Ny vinan'ny maripanantsika kosa indray dia manodidina eo 9-30 degré any amin'ny ampitany Atsimo Madagasikara, 7-30 kosa ny any Menabe sy ny faritra avaratra andrefana. Ho antsika eto amin'ny afovoantany eo amin'ny 9-20 ka hatramin'ny 1-30 degré, raha toa ka miovaova eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 2-30 degré ny maripana ambony indrindra Moritsiraka Atsinanana. Dia izay indray vinany toetr'ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray izay avy eto Madagasikara dia mirary herinandro finaritra ho anao. Veloma tompoko.